Klasy topovavy ankafaliana indray no iarabanantsika rehetra izay tsy misaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ity alina ity no manasantsika rehetra amitiavana ihany koa anaraka hatramin'ny farany fandarana l'invité du jour ary anterina ihany koa ny araba izay fanandoa sy ny namana mpanao gazety tao anatin'ny tapany voalohany araka nefa nampananiany antsika ho vahintsika ho amin'ny tapany faharoa dia ny fandarana l'invité du jour amin'ity alina ity ramatoa Clémence Raharnirina izy moa dia mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo lany tamin'ny listra IRK no sady filohan'ny fikambanana taxi Antananarivo renivohitra anany FTR rabanao tompoko ary manasanao androso atao anaty efitrano. Ny Gasikara Fenosoa dia miraba ihany koa atsika rehetra mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny Real TV l'invité du jour amin'ny ity alina ity na isika eto toerana na isika ihany koa avy any ivelany indrindrindrindra isika mponina Antananarivo sy isika mpitatitra ihany koa dia eto mpanomboana ihany koa dia mbola manamafy ny fankahirizana anao Gasikara satria dia ny raha nalala ny fahoriana izay nitondra tamin'ny fianakavianareo dia makahiry indrindra ho anao sy ny fianakaviana ary indray-tapo. Mankasitraka ramatoa Clémence Raharnirina araka izany dia tsara ny manamarika zany ety ampendohana ny fialantsiny ho antsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka isanandro anty fandarana l'invité du jour ity satria nisany ny fianton'ny fandarana nanomboka ny alatsinainy teo hatramin'ny androany zany noho izay anton-javatra manokana teo amin'ny fiainako dia tsy afaka nanotra ny fandarana zany ka tsy maintsy famerenana ny fandarana no naratsika ny alatsinainy ny talata ary ny alarobia farany teo manomboka androany kosa dia iveritsika fa iverina ho amin'ny lohan'ny indray zany izay fandarana l'invité du jour zay zay anasanatsika rehetra ampitiavana tokolasy tokovavy enary ramatoa mpanolotsaina munisipaly miazakasaka mafampana ihany koa ny toedrara ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra ao fantatritsika ny zava-nitranga androany zay tena idirantsika ety ampendohana torak'izay ihany koa zany reo raha mafampana rehetra sy ny tanàna Antananarivo fa raha sitraka ao ihany koa raha isy fotoana kely zany dia ho resantsika ao amin'ny faraparany ao ny resaka tontolon'ny fitaterana eto Antananarivo renivohitra eto fa ny fantaniko voalohany tena mahitsy tivy ihany koa zany mba ahitsy ny valiteninao satria ny be ny tanàna Antananarivo renivohitra andriamatoa Naina Andry Antsitohaina dia mamerina foana nilay ataontsika hoe fiteny mahazatra moa lasa resa be moa izy ity le hoe Sarlaine aza migafy Sarlaine migafy ohatrohatr'izay moa mifandehany ka ny fantaniko androany hoe raha miresaka Sarlaine ny be ny tanàna ianao ve mahatsapa tena hoe ianao zay Sarlaine zay migafy ny be ny tanàna zay sa olona hafa ramatoa Clémence Raharnirina. Ya mankasitraka anao Gasikara. Ny Charlène moa zany mazava loatra fa tsy olalo ny Charlène fa tsy maintsy vehivavy. Ary tsy ianao rery no nameraka an'izay fanontaniana izay fa taoriana ny reny ataontsika hoe firesan'ny be ny tanàna tamin'ny fahitalavitra izay ny raha marina hita ireny dia be dia be no nanontany hoe ianao ve le Charlène ianao ve le migafy voalohany indrindra aloha fametahana anarana atao hoe efa vita vaksiny amin'izay ngamba ndray Clémence Raharnirina atao hoe Charlène atao hoe Titine atao hoe Ketaka be dia be no mametaka anarana hoe antena hoe am'le andraikitra am'le fahasahina mijoro indrindrindrindra ary indraindray mampiteny mihitsy hoe tsy zakan'ny olona ianao rehefa mahitsy fitenenana dia le fahitsinao fitenenana izay no mahatonga an'izay hoe lasa ametahan'ny olona anarany ianao. Fa nefa manaiky Clémence Raharnirina fa ianao zany le Sarlaine zay gafy ny be ny tanàna Antananarivo renivohitra. Za aloha zany ho araka ny teneniko anao teo be dia be no miteny anao hoe tohatrany ianao le ambarany amin'iny fanesoana iny aloha zay no ilazana azy dia le hoe migafy mety samy manana ny rakibolany amin'le hoe migafy satria raha ohatra ka ny fijoroako amin'ny mampanolotsaina ny tanàna miaro ny vahoaka Antananarivo izay mifidy anay manoloana indrindra ireo fantatritsika fa resa be dia be idirantsika rehefa avy eo moa angamba ny zay rehetrarehetra izay Gasikara raha ohatra ka ny fijoroana amin'izay zavatra izay no hitenenana hoe migafy
dia mikafy zany Clémence Rariny irina dia lazaina fa mikafy zany Charlène fa raha ohatra kosa ka hoe ny fijerena an'le hoe mikafy lazaina fa hoe manao izay tsy ahatanterahany be ny tanàna ny asany sy ny sisa tsy amin'izany mihitsy tsy ny tenako izao mihitsy ny andeha nakatsakana fa fanohatra amin'izay ary araka ny tenako to hidirantsika lalindalina rehefa avy eo efa nanomboka hatrany am-boalohany ny tenako dia isan'ny nanolo-tanana ary nitarika mihitsy moa zany ny lisitra IRK fa mandraky ity ny androany aloha tsy misy mihitsy aloha hatretony hoe ahoana no mba afakana hevitra ny tenanay ary oka tsy ho adino gasikara fa ny tenanay izao dia efa isany ihany koa ny postulé ny rotsaka ho be ny tanàna n'Antananarivo zany hoe tena efa nanana vina mpiara-monina mihitsy ary nalefa tany amin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ny vovonana volomboasary tamin'izany fotoana kanefa nahita ankehitriny hoe raha mihoatra amin'ny zavatra mba hitako kosa sy ny eritreretiko tena fanohatra be ny zavatra ataony be ny tanàna ankehitriny mety izay angambany mety mahatonga anay mianaka tsy dia mifanjoy loatra zahako fijeriko manakaikikaiky kokoa ny fomba fijeriny vahoaka dia zay angambany fijeriko azy resantsika eo zay fifandraisana eo aminareo zay Ramatoa Clémence fa inona ny zava-nisy androany teto Antananarivo renivohitra ao anatina fivoriana ny mpanolotsaina ny tanàna rano vaovao hitantsika teo dia nanao ny fomba rehetra mihitsy ny ianareo raha mitena hoe ianareo dia ianao ny combat ny team nanao zay tsy nahalany zany ny teti-bola ny tanàna n'Antananarivo io ny zavatra misy aloha na tianao na tsy tianao lany le teti-bola nareo nefa ny tsekila milaza fa maro anisa misy combat misy team ary misy anareo ihany koa maro anisa nefa nareo mbola lany ihany lay teti-bola ka ny fanontaniako dia hoe inona ny antony mbola nahalany an'ilay teti-bola nefa ianareo milaza fa maro anisa ny team moa efa ataon'ny volomboasary fitenenana foana hoe resy lava dia io fa mbola resy lava miaraka amin'ny team ihany koa zany Ramatoa Clémence Rariny irina satria raha nizaka nanao zay tsy nahalany an'ilay teti-bola mbola lany ihany izy inona ny antony nahatonga ilay izy mbola lany Ramatoa Clémence Rariny mikasika ny teti-bola dia marina tokoa fa androany dia lany indray ny teti-bola teti-bola budget primitif 2021 moa izy io tsy vao zao no lany ny teti-bola ary tsy asipanitsiana tamin'ity izy mbo nisy fanitsiana kely ihany fa hatramin'izay moa dia tena hoe tsy asipanitsiana mihitsy ny teti-bola ny zavatra nampalahelo tao anatin'izay alohan'ny hidirako amin'ilay hoe nanina ilay izy ny lany dia tehiteny gasikara hoe hatramin'izay zany izahay dia nitondra fanitsiana satria misy voamiera samihafa ao anatin'io filan-kevitra munisipaly io rehefa misy voamiera samihafa dia samy mitondra ny fanitsiana araka ny teneniko teo izahay aty anatin'ny voamiera ny fitaterana ny sosialy manana ny azy sy ny sisa fa misy foana le atsoko hoe mikmak dia lazain'ny olona fa madame mikmak indray ara-pitso misy foana le hoe mikmak zany hoe ataon'ny mpanatanteraka foana ny fomba rehetra ampandaniana ny teti-bola teo anivon'io filan-kevitra munisipaly io na teti-bola primitif io na teti-bola rectificatif io zany hoe fanitsiana teti-bola dia nataony zareo foana ny fomba rehetra ampandaniana azy fa raha teo zao tamin'ny rectificatif dia tsaroko tsara mihitsy nandroso sosikevitra izahay tao anatin'ny voamiran'ny fitaterana nampiantso ny mpitatitra mihitsy mba tsy hoe hevitray no aroso par rapport amin'ity resaka fourrière de millions d'ariary ity sy ny zavatra hafa rehetrarehetra dia nampiantso ny mpitatitra araka ny teneniko teo nisy ny hevitra ny votra tamin'ny alalan'izany firesana tamin'ny mpitatitra izany izay eken'ny lalàna ny fanaovanay ihany zany fiainona ny hevitry ny ivelan'izay ny zavatra nisy nefa rehefa tonga le hoe atero ty daholo era ny proposition avy aminareo commission dia nomena tsiny izay hoe tsy naterinareo tany amin'ny commission finance sa le izy dikan'izay zany tsy afaka raisina ny amendement nareo na ny fanitsiana nentinareo zay zany le farany alohany andinena nyty teti-bola primitif ity rehefa nanomboka ny session ny be ny tanàna tamin'ity primitif ity dia niteny hoe ay ekena ny fanitsiana efa mba faly zany hoe anana ny asiny amin'izay le mpanolotsaina afaka hitondra ny fanitsiana tsy resaka hoe tsy fitiavana zay mantsy ny araka ny teneniko hoe misy mauvaise foi ihany indraindray satria ohatrany hoe anao zany raha mitondra fanitsiana dia iveriny eo am-panatanteraka fa hoe tsy tia ny fampandrosoana na hoe te higafy araka le niteneninao to hoe migafy andry zareo satria zany misy terme efa mivoaka foana hoe dia hoe migafy fa tsy zany mihitsy fa izahay raha mitondra fanitsiana dia tena mijery amin'ny saina tsy ny tanila mijery ny vahoaka dia ny zava-nisy nefany
tao anatin'izay budget tamin'ity budget primitif ity dia hoe anaiky fanitsinany be ny tanàna dia androany ny rahantsika nahita fa tena hoe gidragidra ny tao amin'ny finan-kevitra munisipaly zay moa tsy tao ny tenako manokana tsy tao satria efa nisy idirantsika rehefa avy eo ngambany hoe inona no nataonay mba ahafahany mampandresy ny tsi zay zany tena tsy nandany ale teti-bola ina moa ny ka le votoatany teti-bola ho resantsika aveo fa ny fanontaniako mantsy dia hoe inona ny antony nalany anazy nareo nefa milaza fa maro anisa lany nefa n'le izy raha mba azonao valiana zany zay idirako zay resaka ao zay raha sitrakao zao le izy za moa zany za rery misy ny combat anankiroa dia ilda ilda Sonjo sy toavina Ralambomay dia misy any mpanolontsaina dimy valo amby roapolo zany zay dimy amby roapolo ny dimy dia zay telo menada zany mame valo amby roapolo marina mihitsy ny fantaniana hoe maninona reo valo amby roapolo nefany tsy lany any le teti-bola izay zany efa nametraka karazana stratégie androany hoe mba isinony tsy fanekena n'io teti-bola io zany satria tsara mariana amintsika zany aloha inona ny antony tsy anekena dia le hoe ny CMH mbola ao idirantsika rehefa aveo ny fourrière nresako teo mbola ao ny fandokona trano mbola ao zany hoe tsisy nikitihana na dia nanaiky aza ho any be ny tanàna hoe anaiky anita dia ireo zany mbola ao dia nametraka stratégie zay io mantsianao teo hoe andeotsika hitambatra ka le fitambarantsika seho atsika mihitsy hoe mifanome fitokisana isika ka ataotsika amin'ny alalan'ny procuration ny anaovantsika an'izay zany hoe za zany zao tsy tao i combat anankiroa tsy tao fa nanome procuration intime dia intime zany no mifidy amin'ny anaranay mba isin'le hoe 28 tsy banga dia tsy ho lany aloha le teti-bola ny tsy fandaniana teti-bola tsy midika hoe sakana ny fampandrosoana fa misy kosa ato tena tsy ekeny ny vahoaka an'Antananarivo ka nisy namadika ve tao sa inona le zavatra nitranga zany mba valiana mivantana dia ny zavatra nitranga zany afaka anteneko anao teo za tsy tao fa par téléphone kosa aloha no mifampiresahako tamin'ireo mpanolontsaina hoe nanahoana dia zao no nambara tamiko zany hoe amin'le procuration en procuration mantsy misy motif misy antony hoe inona ny antony anomezanao an'le procuration tsy maheo anao dia nisy tamin'ireo mpanolontsaina zany nanome procuration dia ny antony tsy maheo anazy dia hoe antony arakasa arakasa zany fantatritsika tsara fa na miasa ny amin'ny orinasy izy na miasa teny izy dia antony arakasa daholo angamba ny antsonana zany fa tsy voatery rehefa miteny hoe antony arakasa dia antony hoe miasa amin'ny orinasy izy na miasa amin'ny fanjakana izy na miasa amin'izao izy dia zay tsy maheo anazy ny zavatra nisy zany le fiantsonanareo ny convocation anareo manko misy soratra raha matoky le mansa hoe iangaviana ny mpampiasa na tompona orinasa nyreto mpanolontsainy reto mba hamela azy ivory amina fitaom-pivoriana marina zay kanefa nykoa indraindray ny gasikara raha hiteny an'izay ianao dia oza hoe indraindray mihitsy hoe misy zavatra tsy azonao ialana ohatra raha tena hoe tompona andraikitra eo aniva orinasa ianao hoe na nivona ministera ohatra hoe raha ohatra ve anao hoe katale dia misy zavatra tena ilananao ka tsy misy nefa ny fivoriana ty amin'ny commune mety tena tsy ho afaka ianao dia ho tsinonao ve zay zavatra zay dia nefa ny koa raka teny koa le arakasa maka hevitra anankiroa hoe arakasa mety amina orinasa na amina fanjakana fa arakasa ihany koa na miasa tena fa maninona no nilana vaniny ireo mpanolontsaina efatra ireo hoe antony arakasany tsy maheo anazy tsy ahafahany manatrika ny fivoriana dia tonga dia iny no nokianiny teo anivon'ny promaritra ny PCM indrindrindrindra zany hoe tsy mety tsy azo ekena ity tsy manakely zany procuration tamin'ny fifidianana androany zay zany le izy zany hoe teo aloha nefa nivena anakery nefa an'izay dia mampimetram-panontaniana mihitsy zay gasikara hoe hatramin'izay zahay raha nanao fifidianana na tsy manao fifidianana fotsiny fa fivoriana ka tsy afaka manatrika manome procuration dia antony arakasa valabla tsara mihitsy afaka ampiasaina azonao zay zany zavatra tena hoe navarinanay tao anatin'izay zavatra zay dia lasa ohatra ny hoe any amin'ny zavatra bitika kely zany no ilana vaniny amin'le mpanolontsaina fa ny important misy manome fahefana dia misy mandray fahefana zay ny important dia manatrika hoe solotena afaka mifidy amin'ny anarany iny olona iny fa fananina mihitsy zany androany ny ilana vaniny le mpanolontsaina dia lasa efatra amby roapolo sisa zany le afaka manao le tsy afaka araka le stratégie fa mba napetrakay ahelovanay vahoaka an'Antananarivo dia resy eo anatrehany reto anankiray mantsy nielanelana entre anay sy ry mpiaradia amin'ny be ny tanàna zany dia resy zany le atao mihitsy zany zay naresy anay tsy ho resy lava fa androany kosa tena voaporofo gasikara fa tena natao zay natao zay naharesy anay androany noresena mihitsy izahay androany natao mihitsy ny fomba anao zay anovana ny aresy anay zany androany zay zany ny zavatra misy ary
tonga dia hitariko kely angamba le resaka hoe amin'ny alalany ansataribio iaho teo ny fampiresahana ny teny ny mpanolontsaina hoe fampiantso moa zany inona ny ataonay fa raha voalohany tsy ekendry zareo le procuration dia efa tonga tao ary le mpameha le procuration efa tonga tao avelany tao vatatenan'le olona tonga tao a dia hoe vonina ny fidy ary izy a sotomina le procuration nidina ny trano séquestration ne zany tsy navelany hiditra atao anaty efitrano fivoriana mpanolontsaina olona mbo fiditra Antananarivo tompoko tsy navelany hiditra atao anaty efitrano fivoriana ny ato anatiny koa tsy navela mivoaka inona zany ny mpamaritra no tompo fanapakevitra ao anatin'ny mpamaritra no tompo fanapakevitra ao anatin'izany olona mbo fidy nefa izahay zany kosa tena zavatra tsy azo ekena ary mazava loatra fa tsy anaikinaiky foana an'izao zavatra fanapakevitra ndraisiny teo anivon'ny zao zahay ahoana moa hatramin'izay zahako IRK misy fotoana ary ahako mbola eny an-dalana miditra ao amin'ny lapa miditra andeha anao soniny présence efa miteny ny ery amin'ny bromaritra hoe Ramatoa Clémence Rarinirina dia nanome procuration andrany tsy ao anefa ary tsy nanao soni misy zany zavatra zany tompoko ankehitriny zavatra misy soni ara-dalàna fanomezam-pahefana dia any amina motifa izay tena bitika indrindra no ilana vaniny amin'ny mpanolontsaina mba hanaovana inona mba tsy hampandanina an'ilay mba atao zy hampandanina n'ilay teti-bola tsy hampandresena n'izay nanao tsy midika ho fanitsakitsahana lalàna zany vely izy ho anareo zany zay resaka tsy fahafahanareo niditra zay manahoana nefa nisata amin'ny fianareo ao anatin'ny fianan-kevitry ny tanàna Antananarivo manoloana an'izay hoe tsy fahafahana sy tsy fahatongavana anatina fivoriana zay Ramatoa Clémence mazava loatra fa tena fanitsakitsahana ny zoanay amin'ny mpanolontsaina dia fanitsakitsahana nay mpanolontsaina olombo vidy mihitsy le izy ohatrany hoe eniko tamin'ny Antsataribera fa tena hoe sanganenao dia ozy izy ny tanora hoe bodaloha za na eno an'ilay izy hoe any amin'ny toilette ihany sisa ny azo andehanana fa tsy azo mivoaka tsy mahazo miditra huis clos hatramin'izay zahay na huis clos na inona nambara teo mivoaka miditra amin'ny telefôna mivoaka miditra fa androany 9 Oktobra 2024 dia malaza be zao ny anaty Facebook mbola nisy ohatry ty fa tena mbola tsy nisy ohatry ty mihitsy androa hatramin'izay ngamba no iaho hoe dia tena nidina tao le mpanolontsaina natao mihitsy zany zay hoe ahoana ny fomba ampandeha an'ity teti-bola ty hidirantsika ary hoe inona ary zany miantony tena nandavanareo an'izay le teti-bola zay tena hoe resaka fiarovana an'le vahoaka an'Antananarivo tokoa ve sa hoe finiavana hoe te hitsipaka ny lehibe ny tanàna ka ninona zavatra atao ny lehibe ny tanàna dia mitsipaka foana Ramatoa Clémence Rarinirina le izy angambany tsy hoe zay te hitsipaka amin'ny be ny tanàna tsy any mihitsy le izy satria raha ohatra ka te hitsipaka amin'ny be ny tanàna zay mety zavatra fa mety nataonay zay ne maro anisy ka sokajiany zareo misakana ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo tsy ianareo anatin'ilay izy tsy misakana ny fampandrosoana zahay fa miaro ny be ny tanàna azy tsy hanaonao foana ary fanina zay ny ilana mpanolontsaina zay ny ilana nay mpanolontsaina olombo fidy eritreretinao ane gasikary raha namoaka nyty resaka CMH ty satria manontany inona ny antony raha namoaka nyty CMH ty ny commune nanao fampahafantarana be momba ny CMH atao anatin'ity ny resaka efa diso fantatritsika vahoaka an'Antananarivo loatra ny vovoana alika ny manao kiraro talon mandoa 1 ariary ny alika mivovo manelingelina mandoa 5 ariary ny miopy biby ohatry ny akoho vorona mihoatry ny elina mihoatry ny folo azafady dia andoavam-bola zavatra ohatran'izany anie anatin'ny tsy CMH ty gasikary ny tsy fandokona ny tranonao manamorona ny arabe ny karaoke mitabataba sasisa zany dia avoarakitra ao anatin'ity CMH ty avokoa ary ao anatin'ity daholo ny fandikan-dalàna ray fa ny sarany sy ny sandany ihany koa teraka resabe ho iaho teo mantsianao ary nareo teto amin'ny Real TV sanamban'ity CMH ty voalohany avy hatrany dia niteraka resabe indrindrindrindra fa le resaka alika maninona kay no mbola ny insistena ihany natao tao anaty teti-bola 124 ny CMH zay ny le fantaniny dia izahay mba mitondra fantsiana hoe aleo re misy hevitra telo raha ty CMH ty fotsiny mifotra tao misy nangataka tao hoe andao ahenam-padininy raha izay faharoa misy nangataka tao hoe atao 0 ariary aloha ino zao hevitra tena niresan'ny maro anisy ataovy 0 ariary aloha le vola montant anaty budget dia
iverenatsika diniana tao anaty ordre du jour vaovao mihitsy ty CMH ty ho alantsika izay mampime ao mialatsiny amin'le fitenenana mampime fa zay moly zany le satria tena teraka resabe sy tena natsikaiky ny vahoaka mihitsy ny zavatra misoratra ato misorintsika zay zavatra matsikaiky mampime ao ary ho ahitsitsika ny sandany miverina avy any amin'ny mpanatanteraka ny tetibola satria zay zany nasena nanao asam-bomera aloha dia avena ampiakarina ny mpanatanteraka miverina avy any ato anatin'ity koa misy hoe andana vola mpangataka dia hoe 10,000 ariary ho an'ny mpangataka le hoe atahorana sao dia miteraka tsy fandripalemana le enenelanela ny fiara sy ny sisa dia hoe angalana 10,000 ao anatin'ity CMH ty iny irery no tsy mifanany fanahenany hoe 10,000 ariary aka vola mpangataka fa dia fantrana manahoana loatra ny fantrany eto amin'ny Antananarivo ty no andeha angalana vola mpangataka inona ny mesure mba hisorohana ny fangatahana an-dalambe ohatra fa tsy amin'ny alalana zany kosa angamba fijeriko azy no atao zany anatin'izay dia ity CMH ty isan'ny antony tena antony lehibe nandavanay anazy faharoa kalolo eo amin'le CMH ihany dia mbola tsy mivadika amin'ny faharoa anao teboka faharoa inona zany ny karazana fanitsina zay noentina atao anatin'ity CMH ty satria io manko ny tena miteraka devitra atao anatin'le izy izay natolotra ireo mpanolotsaina kanefa tsy nahitsy akoatran'le mpangataka hoe ianao mba tsara ihany fantatry ny mpanaraka ny fandaratsika nanahoana le fandokona trano nanahoana le resaka ina avy zany mba tolo-kevitra mba hahenona hoe tena miady ho an'le vahoaka tokoa ianareo raha momba ny CMH manokana dia araka ny teneniko anao teo sevitra telo ny votra ny anankiray zany ny mpanolotsaina miara-dalana amin'ny be ny tanàna ny teny hoe tsy ahitsy ny anankiray ny misy mpanolotsaina izay niraisany maro anisa moa ny heviny hoe ataovy 0 ariary aloha averina diniana dia fahatelo le hoe nahena apadiminy fa tsy misy hoa tsisy niraisiny zay amendement zay zany ny fanitsiny zay fa tonga dia io izy io dia falinareo tsara dia tsy falinareo dia io izy io fa dia zay ataonareo zay zany le zavatra misy ao anatin'izay CMH izy ty zany tsy nieritreretinay mihitsy ho ahitsy satria ho araka nyteneniko anao teo any anaty budget resaka montant ana arabola fotsiny hoe reto kategorie ana sazy 10,000 10 alina telo hetsy ray tapitrisa ary 5 tapitrisa fa ao anatin'ity boky ty no misy hoe raha mipipia mamany akalamanjana raha mangery akalamanjana ohatr'izay ka tsy afaka anitsy CMH mihitsy zay raha tsy ty boky ty no ahitsinay zay natonga leo atao 0 ariary dia nefany dia tery-vaimanta tsy maintsy alefa zany ny CMH raha nita androany misisika mafy zany mpitantana ny tanàna andefa nyity CMH ty resaka fourrière ho anay ao voamera ny fitaterana impiry mitondra fanitsina amin'io resaka fourrière io droit de gardiennage ao anatin'ny budget primitif 2021 dia tazominy ny mpanatanteraka zany ao anatin'ny vinavina hoe 150,000 ariary par jour 10,000 ariary no sarany iambesan'ny commune ny fiaranao anatin'ny ray andro 10,000 ariary tsy logika zany 10,000 ariary dia izahay ho araka ny teneniko anao teo hoe efa ny fotoana nina tamin'ny mpitatitra mihitsy dia nahena ray alina ariary io ozy izy mipitatitra hoe bon tsy maninona rehefa ho asinana io fa zao ampifanatsao amin'izy park n'izy park mametraka 10,000 ariary isaky ny ora dia andao atao 10,000 ariary isaky ny ora zay ny lenenako hoe tsy hoe tsy ty Antananarivo fa zay zakanao kosa no atao proposé ao ianao ne hiproposé inona ary lafo be nefa tsy ho zakanao zay ny proposition avy amin'ny mpitatitra resaka fitaterana ny aty aminay dia zay no proposena inona ny zavatra nitsanga izay tao anatin'ny voamera ny fitaterana ny proposé namerina proposé ho iaho satria tao anatin'ny rectificatif zay nefa proposé an'ilay hoe ahena 10,000 ariary le izy verina avy any am-panatanteraka le izy 150,000 ariary any fa nazavana netiny talemisana ny fitaterana dia hoe io netsy nareo taxi rery niaran'io fa hatramin'ny plaisir efa hiaran'io daholo ka ny olona ohatry ny efa manaiky an'io efa manaiky an'io ohatry ny gaga be any amin'ny hoe manaiky an'io ahoana moa ny aneken'ny olona fourrière-na verina 2 millions d'ariary gasikara tsy possible zany tena tsy logika zany mety manaiky izy fa mety minégocier na mety manaiky izy fa mety mandoaliky na mety manaiky izy fa mety mitomany mety zay mety misy faty hoe manaiky fotsiny hoe ok voasasa satria inavy satria efa mivoaka any misy ny antony mampiditra fourrière ty zany ny fandikan-dalana ataoko ok ando 2 millions d'ariary kosa tsy possible zany dia anankiray le ndresanao teo le resaka fandokona io dia
tsy tafiditra tao anaty budget tsy tafiditra anaty budget primitif 2020 nefa ny atao anaty rectificatif zany hoe voana ampidirina ny mpanatanteraka io tena agaga zany gasikara tamin'io a dia ny teny mpanatanteraka hoe tsy dia voahevitra loatra tsy dia voadinika loatra le teti-bola namoaka fanambarana an'izany mihitsy any monsieur le maire inona ny zavatra nitranga ao anatin'ity budget primitif 2021 tia ao ihany le resaka fandokona trano dikan'izay zany zavatra tena nampimenimenina an'le vahoaka ao daholo normal zay raha manao tsy normal zay raha hoe andao hoe hanao stratégie tsy ampandeha tsy ampandany anio teti-bola io zay ny nangataka gasikary teti-bola zany azo ahitsy zay zany nangataka hoe aleo satria zay nanaraka formation mba nomena formation reto mpanolotsaina zany fa hoe amiteraka problème foana mihitsy io resaka fandanina teti-bola io ihany nefa problème tamin'izay ramizay ao omena formation nareo d'accord ary renforcement de capacité ndao ary tao anatin'izany formation zany dia mazava be ny nomenanay ny budget dia tokony ho sincère tokony ho réaliste tokony exhaustif tokony équilibré zay no tena nampahafantarina anay sincère sy réaliste be zao zany zavatra andresantsika teo zany BDB 5 millions d'ariary 1 million d'ariary zany no hitanao atao anatin'ity zavatra ity dia aminay zany tsy logika izay zavatra io nomena fampifanana izahay dia amin'izao fotoana zao le fampifanana nomenanay io dia tsy miaritra koa satria tao anaty fampifanana ihany koa dia hoe nareo afaka mifidy compte par compte dia mba nangatanay zany hoe reto compte anankitelo reto CMH fourrière fandokona trano tsy ny fikitihana plafond sisa mba mangataka zahay zay tsy miteny hoe nevitra fa hevitry ny maro anisany andeha arahana dia zay tapaka maro anisa tapaka maro anisa fa teneniko anao fa dia mitsivalana amin'ny PCM ary zany mahatonga tena hoe ady arabaka teny ao anatin'io filan-kevitra io ady arabaka teny amin'le hoe fifamalina zany tena mifamaly ane ao anatin'izany gasikary satria ianao zany zahay zany amam-panolotsaina tena verysoa tanteraka mihitsy fa tsy maintsy ny hevitry ny mpanatanteraka à travers amin'ny PCM foana no manjaka ao amin'ny filan-kevitra municipaly io dia ahoana zany momba ny vahoaka n'Antananarivo tsy hitanay zay atao miezaka zay manao zay ampandanina tsia rehefa tsy asinany amin'ny resaka hoe tsy nanterina tany amin'ny commission zay dia asinany amin'ny resaka io ndray zao androany le resaka hoe resaka convocation inona indray ny rapitso inona indray ny rapitso mampametra pandanitso dia rapitso ndray koa dia hoe ny mpanolotsaina avy any amin'ny boriboritany ihany na tsy misy mahazo tsy hainao ntsony satria misy zavatra foronina foana zany ataony reto mpanatanteraka reto amin'ny akabeany lan'ilay teti-bola hitondra inona ho an'ilay vahoaka n'Antananarivo ary ny fahalan'iny io eo ampianatsatsika indray zany zay mety teti-bola nasipahantsina zany amina fivoriana ara-potoana manaraka raha matoa Clémence Sarany iny ihany koa no mety ho tombony ho aza ilay mpitantana n'Antananarivo amin'ny fahalan'iny io teti-bola io zany amin'ny tianatsika zay resaka teti-bola zay satria te resaka zavatra hafa ihany koa zay mbola mafampana ny tombony mora ohatra ka tanàna ny mila teti-bola raha tsy misy teti-bola ny tanàna tsy afaka manao ninina ny mpanatanteraka zay tena manaiky an'izay ary tsy any amin'le blocage na teti-bola mihitsy ny tanjonay raha nanao tsy fa ny amin'ny hoe raha tsy lany ane io afaka rapitso ihany io dia iverenana indray manao session extraordinaire manitatra kely session manitatra ny session dia dinihana indray le teti-bola inona raha tsy mety taminareo fa tsy afaka miasa ny iteraka inona ho an'le vahoaka io hitondra inona ity le teti-bola zay lany ity zany aka ny teti-bola ho araka teneniko anao to io no afampanatanteraka mampandeha miasa mahasosa tsy afaka mazava loatra fa mahaso ny vahoaka zany satria tsy afaka miasa ny mpanatanteraka be dia be ny andrasan'ny vahoaka amin'ny mpanatanteraka zao ny be ny tanàna amin'izao fotoana zao hitatsika ny lalana tsy vita mikorotana ny vontsena sisa ny rano mbola ilarana foana ny WC tsy misy sisa raha tsy misy teti-bola ny commune tsy afaka manatanteraka n'izany asa fanasoavam-bahoaka zany tena ilaina ny teti-bola fa na izany na tsy zany araka ny fampifanana nomenanay dia tokony ho réaliste sincère ny teti-bola fa tsy hoe zay tiako dia indraindray zay ohatry manao comparaison ihany fampitahana hoe ohatry nyreny any amin'ny orinasy reny zay io patron dia zay syndicaliste dia zay le mitaky ty ataovy an'izao ty ataovy zao marelina aloha ty ihany ny atao ohatry zay mialatsiny fa ohatry ny tena zavatra tena ohatry ny hoe tsy azo eritreretina mihitsy zaho andro any tena hoe sanganehana tanteraka raha ny tantaraina an'izany hoe dia tena vitanareo ve nanidim-panolotsaina tao
afinareo mampandany an'ity tetopolo ty. Ankoatran'izay raha ny vaovao voaraina eto amin'ny Real TV Madagasikara mantsy Ramatoa Clémence rarina iny dia mahino izay fa toa hoe nisy fitoriana izay napetraka reo iny anivon'ny filankevy mpanjakana aty mba hanontany anao hoe inona ny votoatin'io fitoriana izay nataonareo io tompoko. Nametraka fitoriana ihany tokoa zay mifanjoy ihany ao anatin'ilay resaka hoe zava-misy ao amin'ny filan-kevitra munisipaly teo. Satria ny antony araka ny fantantarako teo zany dia resy foana izahay. Tsy afaka mitondra antsina mihitsy izahay. Indraindray moa zay sy ny mpanolotsiana ny combat dia misy fotoana tafaresaka dia tena hoe ohatr' zao zany ny ambiance iainantsika ato mandritra ny efataona. Zao zany ny tena miainga eto mandritra ny efataona. Satria tena zao foana zany hoe tsisy ninona azonay atao indrindra tamin'ny fotoana izay tsy hoe sanatria mamofota mandry fa nisy mpanolotsiana ny antoko Madagasikara izay namony ainy dia lasa niena ny antoko tiny. Dia lasa tiako tenena zany hoe lasa tena nandihizan'ny mpiaradia amin'ny ben'ny tanàna zany zay tao anatin'izany satria na dia 7 ary dia izay misy ny PCM no manjaka ao anatin'izay. Dia izay ny teneniko anao hoe be dia be ny zavatra hita nefa tsy nety tao amin'io mpanolotsaina io. Resaka fotsiny raha tsy tery resaka fotsiny zany hoe raha tsy resaka fotsiny afa tsy ny hoe nisy délibération niraisinay tao momba ny resaka hoe azaravana ny tsena. Gagy ianao tonga dia mandeha ny traque sa mandrodana. Nisy délibération niraisinay koa tao tsy délibération moa zany fa tiako tenena hoe nisy délibération niraisin'ny mpanolotsaina tany aloha momba ny reto esplanade Analakely reto ohatra. Dia tsy tahotra tsy henatra ny mpanatanteraka tonga dia mandefa préavis hoe 3 mois miala. Ohatr'izay koa ny resaka MBS fantatritsika tsara reny zavatra reny mifanjoy ao anatin'izany daholo zavatra notapahana mpanolotsaina ny zany. Raha tianao nikitika an'izany azonao atao angamba fa aza hitsakitsahana le asan'le mpanolotsaina. Ny mpanatanteraka manitsakitsaka le ason'ny mpanolotsaina fa ny bro maharitra à travers amin'ny PCM no tena manomevana ny fanitsakitsahana ny mpanatanteraka anay. Ary eto dia miteny anao nanenina satria sady isananosika ny PCM io amin'ny toerana io tamin'izany fotoana mantsy hoe zany nitarika ny herika dia hoe normalement tokony Clémence zany logiquement tokony PCM tamin'izany fotoana za tsy mitady toerana ary tsy mila toerana fa izy nanantona anahy za mba teo PCM raha ohatra ianao ka tsy aminao mba ahoana mba apio mba zaho koa le toerana fa zao zao tena miteny nanenina tsy namposika ohatr'izao ny ataonao. Nanao profo motsiny fa tena nanantona anao izy io nanantony izy ka izy dia izy rehetra fa misy namany anankiray izay mbola miara-miasa aminy ao saiko mo nanantona hoe ahoana fa za mba teo PCM za zany mieritreritra hoe mba olona tena no zavatra ary za zao no rédigé ny kabary no ao anatin'izany amerina ny ason'ny mpanolotsaina fa zao ve ny famerenana ny ason'ny mpanolotsaina séquestrena mpanolotsaina ve mamerina ason'ny mpanolotsaina tena tsy mandeha amin'izay alaka mihitsy zany. Ianao manoratra dia mamaky izy fa mety tsy tena vokatra tiako anontaniana ity fitoriana ity zany mitory an'izy ianareo mpanatanteraka ve sany bromaharitra sany PCM inona ihany koa le votoatany raha silako atoko. Ka nametraka fitoriana izahay satria tao anatin'ilay fanehoan-kevitra teo zao dia hoe be dia be mihitsy ireo tsy fanajana ny mpanolotsaina izay hitanay sy tsapanay mpikambana anaty filan-kevitra munisipaly. Dia voalohany indrindra aloha zany alohan'ilay fahatongavana any amin'ilay resaka fitorianan'ny PCM satria PCM itoriana io ka zay tiako andray iza le torianareo zany PCM zany no torianay fa sady torianay izy no takinay koa ny fanesovana n'izy efatra amin'ny rahalahy eo amin'ny toerana. Zay mantsy nytiako atavavana efatra amin'ny rahalahy eo amin'ny toerana satria araka ny teneniko teo ary mazava be ny teneniko teo gasikara hoe zay ninona tianay atao dia misy foana mikimaky ary averiko ty mikimaky atao zay ampahanay kena ny zavatra alefa mpanatateraka dia mampiasa an'ireo bromaharitra ireo izy. Nantaniko an'izay le hoe fitoriana zay hoe iza mantsy dia zao amin'izao fotoana zao zany tena malaza ary fantatra mpanara-bavao ny fikasanareo zany zay anongana anreto bromaharitra eo anivony filan-kevitra ny tanàna Antananarivo reto zay mahatonga na alaim-panahy iteny hoe miatseza nga zany ianareo eo anivony mpanolotsaina tanàna Antananarivo sa inona loatra ny tena antony ianao raha teo ihany koa izay ataontsika hoe loalisty ny eka tamin'ny fotoanandro ny fifidianana asa teo eo amin'ny toeran'ny PCM ve Ramatoa Clémence rarinina fantanina androany ito amin'ny l'invité du jour. Raha za teo PCM Gasikara efa azoko io
za tsy te ho PCM zany mihitsy tsy maniry an'izany ary tsy mieritrano amin'izany mihitsy fa tokony olona mendrika nefa eo amin'le toerana. Inona zany ny anton'ilay fandravana na fanonganana de le afanonganana de ireo nezavaiko teo hoe tena tsisy asiny ho izahay vao hitsakitsaka ny asinay de zay zany natonga anay anao le fangatahana fanesorana fanoloana an'ireo rao maharitra ireo zoanay tanteraka zany ao anatin'ny lalàna mangataka hoe maro anisa zany zay nangataka 7 izay ao ny team 5 de ny combat anankiroa de za nangataka hoe esorina amin'ny toerany any rao maharitra satria noreo antony ambara teo reo tsy tafavoaka mihitsy io filan-kevitra munisipaly io de hosahirana eto ny tanàna Antananarivo raha velana katokana eto ny mpanatanteraka de anao zay taniny kibony de sanatria tonga amin'le fitenenana tamin'le fandaharana hoe zay tsy mahazaka ny satana Antananarivo de afaka tsofina rano zany zavatra zany sady manahirana ihany koa moa mianao zany entre parenthèse fa ohatr'izay zany le zavatra misy zay zany te ametraka ny asinay mpanolontsaina fa ametraka arofanina ihany koa any mpanatanteraka de izahay raha mitory ny PCM de satria ny fahafahanay mitondra an'izay ataontsika hoe fanitsiana fanoloana ny bromaritra zay de mila ampidirana anaty ordre du jour rapitso zao zay de efa misy session vaovao indray rapitso 9 octobre de gaga zay fa tsy ao anatin'io ilay fangatahanay fanesorana ny PCM ny bromaritra izay efa napetraka tamin'ny 2 octobre tsy tafiditra anaty ladinga tafiditra anaty ladinga efa fiango lefa ny 10 andro anatin'le ka ny ladinga zany zao ny tsy ladinga fa ny session de 9 12 et 13 raha napetraka le 2 zany feno 10 izy le 12 dika zany tafiditra tsara ao anatin'le 10 andro de zay zany isan'ny itorinay hoe fa manino no nano tsy nampidirina tao anaty ordre du jour i PCM moa miezaka manipika any amin'ny préfet nefa ny raha voasoratra ao anatin'ny lalàna de izy no tomponantoka amin'ny fampidirana anaty ordre du jour ny zavatra izay ladinga izay mety ho angatahany maro anisa mihoatra amin'ny mpanolontsaina midika zany zany fa tsy ho tateraka indray zany zay ty fikasanareo anongana ny bromartre ty zany amin'io le fivoriana manaraka rano voasoratra ao rano voasoratra ao aloha hatreto fa tsy araka ny teneniko anao teo zay le itorinay hoe fa maninona sy nampidirina atao anaty ladinga io takinay fa ampidirina an'io anaty ladinga hoy izy ianao teo hoe miady seza za aloha raha za Clémence Ranirina tsy miady seza mihitsy tsisy araka ny teneniko teo ny seza mety efa nandalo teo afaka mety raha tsy nanao PCM nanao vice PCM nanao rapporteur nanao deuxième rapporteur fa tsy any mihitsy le izy za tsy mila toerana zany fa ny anahy de hoe mpanolontsaina mijoro ary manatanteraka ny asany araka amin'ny tokony izy araka ny andrasan'ny voahoaka anazy hatreto angambany aloha ary isan'ny idéranay an'ity génération ana mpanolontsaina amin'ity 2000 nanomboka tamin'ny 2019 ty tena ohatry mba hafa kely kosa izahay tsy hoe hafa kely mba mpome angambany akory fa mba mijoro izahay ary efa misy zavatra kosa hitanay fa tsy mety zay le famirenana ny asiny zay zany miezaka mamerina ny asinay fa tsy ho tafaverina mihitsy zany raha tsy miala aloha bromaritra ono Ramatoa mpanolontsaina munisipaly raha ohatra ka ho voaongana lay bromaritra izy zany ny olona eritreretanareo apetraka eo sa ny antoko zay verinareo ipetraka eo amin'izany toerana bromaritra ny filan-kevitra ny tanàna Antananarivo efa misy ny fifampiresahana amin'ny satria anankitelo zay amin'ny antoko tiako Madagasikara sy ny combat fa tsy Clémence aloha c'est sûr zay zany ny azoko amalinanao efa misy fifampiresahana zany ary ny combat aloha no efa eritreretina hatreto hoe apetraka eo amin'le toerana zany naty zany mandeha fitoriana raha ohatra ka tsy mahafapo ny valiny ataontsika hoe fanapa-kevitra hoentiny aty amin'ny tribunal administratif zany raha toy ihany koa na de efa hitanareo zany fa tsy tafiditra ao anatin'ny ladinka izy zany hoe raha tsy ho tafiditra mihitsy ny fanonganana ny bromaritra zany ao anatin'ny fivoriana anomboka rapitso io de inona zany no ataonareo tompoka ihembotra ve nareo zay aloha tsy sa androso zay aloha tsy hembotra mihitsy c'est sûr zay tsy hembotra ary io ny Gasikara de volako lava kely lalao mbola oely raha pitso zao raha ny ladinka izay nieritreretin'ny mpanatanteraka de misy 720 tsy maintsy mila ny mpanolontsaina ny izy amin'izany raha izahay 720 reo samy anao tsia foana ladinka voalohany deliberena tsia ladinka faharoa deliberena tsia ladinka fahatelo tsia iza no tsy avita asa eto iza no ho bloqué eto mpanatanteraka ihany zay tsy te ho tonga amin'izany mihitsy sanatriavana fa raha ohatra kosa ka hoe araka ny teneninao teo hoe de
ataony mpanatanteraka letrezana ihany hoe niny nataony reto dia niny nataony lahy resy lahy dia tsy mety zany e zay tsy maintsy ijoro izahay hitambatra izahay aneho firaisan-kina isorako ny antoko ny mpanolotsaina ny antoko tiako Madagasikara isorako ny mpanolotsaina amin'ny combat izay ankehitriny dia tena tsapa aloha fa miaro tena mijoro miaro ny vahoaka an'Antananarivo ary mialatsiny fa ohatrany hoe tao anatina fifamaliana tamin'ity semaine ity raha nisy an'io resaka hoe fampahafantarana hoe sorona ny bromaritra io dia fifamaliana no zavatra nisy tao amin'ny filakevitra munisipaly dia tena nahatenin'ny IRK izay niaviko hoy aho hoe raha nandray ny andraikitra nareo IRK isika IRK tsy tonga tamin'izao situation zao hoe lasa misy groupement maro anisan'ny forona tampaka raha nandray andraikitra satria ny antony manao ny ataony be ny tanàna manangatanana foana ny IRK manao i monsieur foana ny IRK mampalahelo le zavatra misy androany moa zao nisy IRK anankiray satria zareo reny ny tao nanao tsiko ony misaotra azy izy zareo le olona tsy fantatro zao io olo io satria vote secret izy zareo dika zany efa misy olona tonga saina dika zany tsy zahay mihitsy no ataontsika hoe ahoana reny le tenenako an'izany no hoe mila vanina fa misy kosa mahatsapa hoe misy tena rary ny ijoron'reto olona reto fa le manangananga tanàna fahatany aneo misy fiatraikany any amin'le vahoaka dia zay le zavatra mandresahako ihany aloha na dia atao hoe antso anefitra ary angambany nataoko hoe raha nandraikitra nareo isika IRK tsy tonga tamin'izao fa lasa ohatrany hoe fanomezana tsinany hoe nareo ka tena mpanohatra nareo ka tena zao vao tena hita fa mivoaka daholo mpanohatra azafady tompoko zay tsy mpanohatra tsy mpanohatra hoe manohatra fampandrosoana zay fa manohatra kosa ny letrezana sy ny antso-jay sy ny didi-jadona zay no toerinay fa tsy manohatra ny hoe fampandrosoana an'Antananarivo zay vahoaka an'Antananarivo tia an'Antananarivo daholo ka eo amin'izay le hoe manohatra zay mihitsy mantsy Ramatoa Clémence Rariny amara Ramatoa Clémence Rariny anao mihitsy no ametrahana fanontaniana hoe ianao tantana teo ny tiako Madagasikara tamin'ny alalan'ny betalana teo aloha Ramatoa Lalao Ravalomanana nanohatra ianao zao ndray mitantana indray amin'ny antoko IRK amin'ny anaran'ny be ny tanàna nay nandretsy tany manohatra ihany koa ianao zany ohatrany mpanohatra foana zany ianao eto amin'ity Antananarivo renivohitra ity mandry ve ny sainao ao anatin'izany ny fanontaniana voalohany ary ny fanontaniana faharoa dia hoe sosanatry manana olana amin'ilay be ny tanàna rehetrarehetra eo anao na manana ataontsika hoe dossier AFMP na ny kaze tonga eo dia tsy maintsy itsina foana misy misokadranao ho mpamadika mihitsy aza amin'izao fotoana izao ka inona ny reny mba azonao avaly an'izany rehetrarehetra zany tokoka mandry ve ny sainao izy ianao dia oza hoe eny tokoa tena mandry mihitsy saiko ary matory tsara tsisy eritreritra maninjika mihitsy fa androany aloha bodalota amin'le zavatra nitranga tary fa tena tsisy eritreritra maninjika mihitsy tena mandry be ny saiko araka nefa nyteneniko foana hoe zahay mpanolotsaina ny tanàna mety hoe team combat sy ny sisa fa mpanolotsaina ny tanàna natao ho ary fanina hiaro ny vahoaka an'Antananarivo hiaro ny vahoaka an'Antananarivo ka mandry tanteraka ny saiko ary hoe ianao izy ianao manohatra foana tsy manohatra za tsy manohatra olona tsy manohatra olona fa mety hoe fitantanana angambany no toeriko mety hoe misy zavatra tsy mety dia zay no toeriko fa tsy manohatra olona zay kosa aloha tiako apetraka zay zavatra zay ary hita zao amin'izao zavatra miseho zao ny eto amin'ny tanàna Antananarivo fa misy zavatra kosa fitantanana tsy akasitrano vahoaka tsy mety amin'ny vahoaka miteraka resabe zay le toeriko fa tsy hoe za dia faly anohatra za koa raha rehefa reraka manohatrako tena marina efa tena reraka mihitsy manohatra fa zay le izy ary misy izy ianao hoe mpamadika niantso anahy ny PCM tamin'ny lahady tany ambanivohitra dia zao tsara ny teneniny hoe tsy namposiko ianao izy ny hamadika miantso amin'ny antso ataroby tsy namposiko ianao izy ny hamadika dia izy aho hoe za ve mamadika anareo sa nareo namadika za tsy namadika fa zara no mivadiana ary fantatritsika ny tantara hoe inona no zavatra ny rana tao anatin'ny IRK io hoe natonga nahako nitarika an'izany IRK zany fa mandraky tiany eny androany gasikary mbola iverenantsika rehefa avy eo tsy nisy no tanterahina iteny nomena dia io moa mahatonga ny monsieur le maire amin'ny teny hoe za lazainao fa mandainga foana ary tezitra mihitsy izy tamin'ny latsinainy ka zay mampatonga namanontany mantsy hoe tena nanondro anao mihitsy
hoe mampandainga be ny tanàna ianao arizy ary milaza hoe ndana dia tantara ho any amin'ny télé sy ny fahitalavitra ndray a tsy misy fomba ahafahanareo mifampiresaka mihitsiny hoe eo aminao sy Andriamatoa be ny tanàna Antananarivo zany a fa tsy maintsy amina serasera amina fahitalavitra ohatr' zao na mitamadrotra serasera foana ve raha ataontsika hoe fifampiresana eo aminareo a tsy afaka mifanatona ve nareo tompoko raha itsina le fanontaniana zany le resaka hoe mandainga teny izy io zany mampandainga azy a izy koa raha moa nanao vava mihitsy tamin'io fivorian'io nareo teto amin'ny Real TV namoaka azy hoe raha misy mpanolotsaina volona iady ny be ny tanàna tsy mitsokady ohatrany hoe iady eo ambony ringa ve ohatrany alaiko sary an'eritreritra hoe za zany ry ambony tatamisa ina ohatrany tena to de resanga mankosa aloha fa tena ndraindray kosa aloha le zavatra teny amin'ny be ny tanàna tena hoe tafahoatra ary eto a dia teteny hoe raha ny teny izy raha ny resaka tamin'ny fahitalavitra ho an'ny olona zay tsy mahafantatra azy aloha dia hoe raha anjely ary angamba mety mbola mety misy fahotana fa tena latsaka fefany fa ho anahy mahafantatra azy dia efa fantatra rehefa vita vaksiny ny amin'ny fanaovana vava satria efa niainanay zany niainako zany a ary tsy manohatra akory fa mahatsapan'izany ankehitriny ka zay koa nisan'ny antony mahatonga hoe tapa-kevitra nijoro fa tsy anaiko kosa inona ny azonao avaly amin'le hoe mampandainga ny be ny tanàna raha mahato Clémence raha Harmerina raha mahintsy le valy tenao tompoko zao le izy ny resaka izy zao tamin'ny fahitalavitra momba n'le tsena eo amin'ny esplanade Analakely ireo io zany kasain'ny mpanatanteraka hoe sorona mafy ireo toeran'ireo izay napetraka ny mpanatanteraka teo aloha dia niteny izy hoe ireo 16 box satria misy 46 box ireo dia hoe 16 box amin'ireo efa nanaiky hiala teo hifindry eny Anosy dia gaga zany reto mpivarotra ary niteny tamiko mihitsy hoe tsy nanaiky izahay ka fa ny fanantona ny resaka nanaja amin'ny maha-olon-dehibe amin'ny mampitantana ny eo anivo commune fa tsy hoe nanaiky izahay hifindra dia niteneneny teny amin'ny fahitalavitra nefa izay zavatra izay dia io moa anatina fifanatrehana moa zany dia mba hararotana foana no mahita amin'ny be ny tanàna dia niteneniko izay zavatra izay dia tezitra be izy hoe za ampandainganao foana tezitra be izy tena niankatrafo be tsara gaga zavatra rehetra nyresahako tsy nisy mivaliny fa ny hafa rehetrarehetra mivaliny za mbo niandry tsy nahazo valiny ankoatran'izay le resaka idirantsika ngamba rehefa avy eo ny resaka fitaterana fa atsidiko kely eto amin'ity resaka hoe mandaingo ity nampanantena kosa ny be ny tanàna raha niona tamin'ny taxi hoe tsaka vola amin'ny taxi fa mpanantenany zany teo anatrany ananako raky tsara izay zavatra izay tsaka vola aminareo ny droit de mutation sisa ale voara ao anatin'ny budget rectificatif ny mutation 35 000 ariary niakatra 500 000 ariary ny changement de matériel 35 000 ariary niakatra 300 000 ariary dia avy eo amin'izao zany dia ohatrany nenona ihany ka izay tina ny anaty Facebook rehefa milaza fa hoe tsy mety tsy mijery Facebook dia hoe aloha to 0 ariary hatramin'ny 35 000 ariary ihany misaotra azy aloha ny amin'izay dia fougère 2 millions d'ariary zao indray zao zay tsy nanao proposition zany zay voamerany fitaterana hoe ampidirao ny capacité zay izy sanontako hoe avereno capacité zany le fahafahan'ny olona mitondra fiara zany mba hoe ara-dalàna izy zany mitondra fiara sy fiarovana ihany koa andrepotatotra inona ny zavatra misy miverina avy ihany le budget misy hoe capacité 30 000 ariary en taxi 50 000 ariary en taxi be mbo tsirairay olona tsirairay zany hoe tsy vola foana zany hoe eto zany ianao vao misy anina dia zany rehetrarehetra zany no nitenenako mihitsy hoe dia tena tsy mena mivadika ianao monsieur le maire ary naveriko eto le izy hoe tsy mena mivadika ianao monsieur le maire fa ianao zao hoe nampanantena dia io mivadika ianao dia tezitra be izy hoe za mpandainganao tsy mampandainga fa ny marina no mbariko fa eto amintsika ny demokrasia tsy manjaka eto amintsika zany demokrasia zany tsisy demokrasia zany eto fa eto ianao rehefa miteny ka manohatra heverin'ny olona fa ohatrany hoe manohatra anazy ohatrany hoe le manohatra mantsy ohatrany hoe ratsy foana misy connotation hafa fa ohatrany hoe tsy mitovy hevitra dia fa ratsy ianao zay zakan'ny olona le demokrasia sy le mahitsy fitenenana dia zay le resaka hoe fitenenana zany hoe tsy nanaiky akory le mpivarotra nefa lazainao fa nanaiky ary eto ty resaka momba le mpivarotra ihany ny esplanade Analakely manokana dia araka teneniko katsahana mafy mihitsy hoe ahoana ny ahafahana manala an'ireo namena préavis 3 mois fantaritsika nefa fa misy convention reo ary fandraisako teto aminao
nitory nanapa-kevitry nitory reo mpivarotra reo zany manoloana indrindra le fanomezana le 3 mois préavis dia mba nandresy izy ary soranan'Andriamanitra fa nandresy soa matsara fahatreto any dia matahotra foana reo mpivarotra reo satria io zao le 16 box zao katsahany be tanàna mihitsy ny amin-drana anazy eny Anosy inona ny antony dia ny tena mampalahelo anatin'ny resaka esplanade io raha miresaka an'io ihany ny tena be ny tanàna hoe esorina ny esplanade fampidirana mpivarotra ray arivo tompoko ny fiteny fa tsy ray arivo sa misy fiteny hoe ray arivo ampiditra mpivarotra ray arivo dia hoe esorina zany mpivarotra ampidirana mpivarotra des habillés Pierre pour habiller Paul inona zany nefa nylazaina fa hoe ho tombotsoa zay na nesorina anazy ho tombotsoan'ny maronisa ho tombotsoa am-bahoaka zany no anesorana andreo zany kosa ve tsy afahafa dia raha miteny an'izany dia za mpandainganao ohatr'izay le izy fa tsy mampandaingana izaniza fa ny marina no ambarako fa ny marina araka ny teneniko anao teo indraindray tsy zakany olona raha matoa Clémence Ranirina anisan'ny mba valim-panontaniana andrasany mpanaraka ny fandarana amintsika aminao manoloana an'izao fomba ataontsika hoe fanaovanao politika eto amin'ny Antananarivo izao izakany ao ambadika zany Clémence Ranirina zany tompoko iza ny ao ambadika Clémence Ranirina mivadiny mivadiko ny aorinako dia ny zanako zay reo zany mampirisika anao anohatra amin'ny tsy mampirisika mihitsy ka zay le hoe ao ambadika antaniko mantsy fa tsy le olona tsisy raha hoe olona hoe manohana rabola ve ty reo mazava hoazy misy manakarama ve anao sa iny zany misy politika ve anao zay zany le fanontaniana zany matanle satria nanontany ateo manina atao tsy mifanantona mihitsy nareo sy lehibe ny tanàna atao ohatra ny samy maka ho azy fa iny tokoa tiako valiana kely be gasikara iresako le mercenaire politika soratako kely sao dia adiniko le hoe tsy mifanantona karaka ny teneniko anao teo reto mpivarotra reto ara nanantona anazy nanantona ny taom-panatanteraka zavatra hafa zao no ny fampiresahana hafa no mivoaka ery amin'ny fahitalavitra dia azonao an-tsaina amin'izany hoe manahoana le fampiresahana dia diso ave tsy niresaka ihany izahay tao anatin'ireny propagande reny mety gaka zao hoe ara propagande fe reto no resaka farany zany mihitsy nefa ny zava-misy lotsorona tany zay no resaka farany fa efa hitako hoe manahoana izy dia tsy mifanjo mihitsy ny karakteranay zay ngambany zay no azoko amalina anazy mercenaire politique ave Clémence Ranirina tsy atompoko tsy mercenaire politique tsy mercenaire anizaniza fa mijoro miezaka mijoro ary mitarika ny tanora ohatra tsika gasikara ijoro indrindra fa tsika mpanao gazety za tena mahita gasikara fa mpanao gazety manana ny toerany ary maniry an'izany gasikara feniso zany rapitso anana ny toerany amin'ny tontolo politika fa za tena mahita jereny ildasonjoa zao mijery ao anatin'ny mpanolontsaina tima misy nanao serasera te vahininao teto ihany koa za mahita fa ny olona ao anatin'ny serasera manana ny hoaviny fa mila mijoro mahitsy zay le tiako tenenina ao anatin'izay zavatra zay mety parenthèse kely ihany angambany zany zavatra zany fa tsy mercenaire politika mihitsy Clémence Ranirina fa mijoro ary mampirisika ny hafa ijoro ihany koa tontolon'ny fitaterana eto Antananarivo no resantsika famelohan'izay nefa raha tonga dia fidinitsika zany zay resaka rehetrarehetra zay mbola hierika ve ianao tsika mifampiresaka zao zany zao samy fotom-pisainana sy ny fomba fijery fotsiny no misitaka fa ny Clémence mbola hierika ihany ao anatin'ilay vovonana tompoko hierika aloha hatreto za tsy mbola nanapa-kevitra ny hiala tsy ho hierika ny faniriko dia anandratra n'izany hierika zany ny amin'izay kely ananako sy ny amin'izay fahaizako kely fa za tsy afaka niova olona gasikara za tsy afaka niova olona be deaibe roapolo mahery mivaiko ny toetsainy hoe zao atao ao ara zao mpanolontsaina taxi anankiray mba niaraka tamiko tao fantantarako anao teto mba nitaritiko hoe ohatr'izao nitondrana nyty zavatra ity ndao mba ohatr'izao sy ny sisa inona zavatra mitranga zao izy zao tsy miaraka amiko tso tsy niaraka amiko tso nizy fa nanapa-kevitry nisitaka eto natahotra koa ngambany izy tsy haiko inary ndao le mifandraiky miresaka mpanolontsaina taxi anao manko resaka ihany tontolon'ny fitaterana satria asa amin'izao fotoana zao zany efa nisy an'ity le ataontsika hoe komity iraisanareo amin'ny taxi zany sy ny commune Antananarivo renivohitra misy teo le CSST raha tsy diso tsy efa milamina ve ny taxi eto Antananarivo zany amin'izao satria io foana no mampivazavaza sy mampiteniteny foana ny sarilena na titinina zany hoy ny fiteny zany lasa mivoaka amin'izao fotoana zao raha matoa Clémence Ranirina tompoko miketaka ihany koa
ay misy ketaka aty amin'ny taxi misy voapametaka zany ketaka zany izay tsy izy fa vice président any oresaka iny aveo izay ao anatin'io CSST io izy ary fa oresaka iny aveo satria mampalahelo be le zavatra misy gasikara ny satria bao any FTR ihany koa mantsy amin'izao mbola misy zavatra hipangananao fa oresaka aveo fa rehefa tiako tenenina mantsy dia hoe natsangana le CSST za manokana isany nankasitraka an'io ary nampahafantariko tany anaty Facebook sasany moa efa maneho hevitra dia anaty Facebook ka nankasitraka hoe hijery marina ny taxi zavatra nisy nefa rehefa napetraka le CSST mpikambana 20 ny taxi solitenao enina ny FTR 5 ny neutre 4 ny VTN azonao an-tsaina ve gasikara hoe iza nanoana ny ben'ny tanàna izahay FTR fikambanana ny taxi Antananarivo renivohitra dia gaga izahay rehefa tonga ty amin'ny fametrahana an'le komity kosa dia natao enina fotsiny ny isan'ny FTR 5 taxi neutre iza rezo taxi neutre zany ataontsika hoe tsy miditra anaty fikambanana izy fa raha 500 izahay dia lasa 11 000 ve zany mandidina 10 000 ve zany ny taxi dia neutre daholo tsisy miditra anaty fikambanana dia le VTM 4 dia le VTM koa hoe zany mety misy eo amin'ny 4 000 sa 3 000 raha le fifandanjahan-kery ao anaty le CSST teny zany hoe tokony natao maronisa ve zany nareo sa inona ny tianao mazava loatra zay le tiako atongavana gasikara voalohany amin'ny fikambanana ny taxi anay mijoro ara-dalàna tamin'ny alalana fifidianana lehibe midika zany fa tsy ara-dalàna ve le VTM sa ny VTM mijoro ara-dalàna izy satria misy récépissé izy fa raha mpikambana ny resantsika dia tsy mahatosika tsy mahatoraka anay izy dia nefany toraka zay koa le neutre zany izay koa le neutre ahoana moa ny ahafantarana hoe ty neutre ty FTR ty VTM fantatrao zany dia zavatra misy nefany tonga dia natao vitsy misy zay tamin'ny voalohany izy hoe andao aloha andeha tazaniny aloha andeha fa rehefa nandeha amin'izay gaga izahay nokitiany reto stationnement an'ny taxi tery Analakely efa mibabababa hoe ialeto sisa za efa miteny hoe CSST mamana zany olona zany tsy vita lasa miditra foana zany ny tenako ao anatin'izay ary misy ataontsika hoe fivoriana voalohany izay nirahana tamin'ireo nirahan'ireo CSST reo itenenako an'le hoe letrezana tsy misy fanapahana mihitsy hoe ametraka coordonnateur tao anatin'le fivoriana gaga ianao voaka amin'ny PV tapaka tamin'izany fa dia ianina no napetraka ho coordonnateur mirakoto ahoana moa dia gaga zany le mpikambana tao aminay hoe ohatra tsy nanapaka an'ity mihitsy tsika ko ahoana mihitsy ny zay le letrezana zay le zavatra tsy mety dia rehefa nahita an'izay zahay dia aveo nanao fifidianana ihany izy zay moa tsy nanatrika ny ekipanay tao anatin'ny FTR natao mihitsy zay nametrahana ny coordonnateur io dia ny zavatra misy zany teo ny fanesorana ny teny amin'ny stationnement eo ihany koa ny ataontsika hoe fanapahan-kevitra mikasika ny taxi izay hitan'ny reto mpikambany reto hoe ohatry ny tsangan'olona ihany izareo tao anatin'le komity dia raha iroso amina tsangan-tanana dia mazava loatra ho resy foana ny FTR dia nanapa-kevitra ny efatra ny hiala hoe hiala izahay fa raha sanatria misy fanapa-kevitra raisin'ny commune momba ny taxi no dia alefa ao anatin'io CSST io dia maty izay ary eto ty hiverina kely amin'ny resaka budget izahay ao anatin'ny voamera amin'ny fitaterana no miady mafy hoe ayanao 300 000 ariary ny droit de mutation 400 000 ariary no avery le mpanatanteraka avy any dia soratany hoe selon proposition CSST dikan'izany tsy miady ao ny taxi ny le CSST sa fitaovana ve zany fitaovana mazava loatra tenenao teo hoe mercenaire avadiko any le mercenaire reo mercenaire reo fa tsy Clémence rariny iriny raha tena zay ka fa amitsika miteny zao efa tsy ohatrony zany FTR tsy mpiambana anatin'le CSST officiellement ny tsika miresaka zao aloha zany mpiambanao tsony fa misy anankiroa anyjanonao anankiroa zay avy aminareo ihany io vice présidence ny trésorier nyjanonao satria afaka misy solotena ny FTR nefa mifisaminareo efa andresahana hoe tsy mahasolo tena ny FTR izy fa ao izy zany misy voamera ao misy inona dia amin'ny anarandreny izy no miteny fa tsy mahasolo tena ny FTR intsony izy ireo ary zay eto dia tena midera gasikara dia nitadidiko reo anankiefatra ireo tsy miterena tsy mivozonana fa nanapa-kevitra izy any ametra-pialana hoe ho an'ny tombo tsy ho an'ny taxi za mahita raha pitso avy ny fifidianana ny taxi manana relève ahako fa tsy
fa tsy olona hoe satria miatiato sisa satria tetotsika nandritra ny firy taona ohatrany tsy nisy zavatra nysitrahana mihitsy tatao anatin'ny fikambanana ko fikambananako zay raha moa tsy mandray ariariko ny fitiavana nanaovana ny fikambanana io tsy resaka jerevana tombontsoana inona samy mizaka n'izany teto daholo dia lasa ohatrohatran'izay le resahana ty ambadimbadika dia tsy mety zay zavatra zay mijanona moa zareo anatin'ny CSST ao mbola miezaka mafy mitarika an'reto efa niala hoe miverena miverena ny olona efa lasa tsy hiverina intsony ina ro resantsika iny aveo fa andray mavakely aloha le resaka lisansa numérika raha sitraka ao taditiko vahiny teto amiko ianao mivazavaza mitabataba mihitsy Clémence Rariniry zany fa tsy manaiky an'ity resaka lisansa numérika ity ohatra migaga ndray taty arinina Real TV ihany ao anatin'ny fampalalama vao no mamoaka hoe ohatra misy manao kolokolo ndray ao amin'le fanaovana an'le fanoloana an'ilay lisansa ho lasa numérika dia mandinika gasikara fentsy hoe tena olona mpivatibadika resaka zany ty Clémence Rariniry ity tsy mitombina amina fotikevitra anankiray omaly miteny hoe tsy manaiky androany ndray miteny hoe misy kolokolo ao anatiny inona marina ny tena hevitra ao mahakasika an'ity zavatra ity ramatoa Clémence Rariniry manaiky venao fa mivadibadika atao anatiny ny hevitra ao momba ny lisansa numérika tsy haiko aloha le CSST to raha mbola toizako kely alohan'ny hidirako le licence numérika gasikara hoe zaho dia midira an'le fanapahan-kevitra ndraisin'reto anankevitra aminay tsy isan'andro no mahita olona mametra-pialany zany mantsy fa esorina foana ny olona vao matsapa miala fa tsy isan'andro no misy an'izany hoe mametra-pialana rehefa hita fa hoe tsy mety ary tsy ho an'ny tombontsoan'ny maro anisa iterako anisy efatra andrala zay zavatra zay ozy ianao hoe le licence numérika mivadibadika ianao le licence numérique io marina ny tenao za tena isan'ny contre satria efa hitantsika ho tamin'ireny fanoloana biométrique reny sahirana ny mponina kolokolo tsy roa matany tao anatin'izany dia nisoketany izay hoe tsy manaiky ny FTR satria ao anatin'ny FTR ao no tena misy an'reto clandestin dia tsy manaiky fanitsina tsy manaiky fanovana tsy manaiky fanoloana sy ny sisa sy ny sisa isan'ny tena tsy nanekeko an'io licence numérique io raha za amafoloan'ny fikambanana taxi dia le resaka 3 ans de validité hoe nasiana validité le licence satria isaky hobaraingo zany no avy ny taxi isaky ny tonga ny telo taona hoe inona indray no efa rana inona indray no ho avy aoriana ny telo taona dia nanaiky moa commune fa indirectement hoe nanaiky an'le tsy nasiana an'le anina nasiana an'le telo taona dia zay no antony nanekeko an'le nanekenay an'io resaka licence numérique io mandeha le licence numérique dia nanontany anao tery aloloha hoe ianao mampandainga ana foana ozy mibe ny tanàna promesse mibe ny tanàna zao no ny teny tetika asa mibe ny tanàna ny fanoloana licence numérique tsy ndriko zay nanao promesse izy fampanantenana tsy misy élimination 0 ariary ny volalaina ary eo ny eo dia vita licence fampanantenana zany ale voara tsy misy ny élimination tsy marina satria atreto aloha dia be dia be reo mivery maina reo taxi tonga ny amin'ny toerana anaovana an'le fanoloana an'le licence dia hoe tsy ao anaty base ianao tsy ao anaty base ahoana nazahoanao an'ity licence ty misy anankiray moa zany dia tena voavazavaza mihitsy hoe tsy ao anaty base izy tadiaviny karoa ny olona nanao an'ity licence anao ty tena boda aloha ohatrana bodan'andro any lohan'le taxi tamin'izany fotoana zany hoe tena tsy ao anefa nanaovako contre visite nanaovako visite nandaovako patente ty licence ty ahoana ny fandehan'izay zavatra zay inona ny zavatra misy zany zany misy nangalana vola taxi 10,000 sy 2 ariary nalohany zay vao nahazo an'le licence izy ndresahako zany fitiavako mibe ny tanàna nefa ampahafantarako an'izany hoe misy an'izao zavatra zao tsy mety ane atao amin'ny aninato fa io moa araka teneniko anao rehefa milaza marina ianao dia tezitra foana ny olona dia io licence numérique io araka nyteneniko anao teo milaza fa tsisy élimination be dia be ny miverina zay moa efa omenay consigne ary antitra anteriko eto rehefa ohatra ka tratran'izay nareo nefa ara-dalàna ny papier dia makanesany amin'ny bra FTR ny Kasomanga zay ny consigne omeny ny fikambanana dia vonina ijoro ho anareo ny vita eo ny eo efa tsy vita eo ny eo tsony fa za zao efa ray andro vao nahazo ny licenceko zay zany le izy tsisy élimination vita eo ny eo 0 ariary le 0 ariary zany misy any tsy 0 ariary satria misy an'izay vola zay dia za zany tena miteny kosa manao antsoavo rehefa zavatra tenenina dia mba taterana mba tehitehaka izahay za zao nitehaka tamin'le hoavy hoe ny taxi moto za zao tehitehaka hoe faly zay fa nahazo licence numérique daholo ny taxi fa mbola tsy tehitehaka satria mbola be dia be mbola tsy mahazo dia tsy tehaka aloha androany fa ny taxi anao aloha zany efa mba nahazo aloha zany tsy amin'ny resaka io zany so izy ny taxi anao
Nazo haiko efa numérika zany lisansan'ny ramatoa Clémence ara-dalàna ny licence en Clémence ka tamareo mamarana ny fandarantsika Clémence fa efa mamety remarque ny technicienne tena teny an'izay taxi moto zay zay ny tiako amarana anazy satria tena hiampangano reo birao mpiambana aminao anatin'ilay FTR ihany ianao fa ianao dia manomevana ny fisian'ny taxi moto eto tamin'ny rivoreny vohitra zay sokajin'izy ireo fa fahavalon'ny taxi na ny fiarakaretsaka ihany ina no mety mba azonao avaly makasika an'izay ramatoa foloan'ny FTR zalo de gaga satria vaovao maly zay gasikara nanateraka fitokonana ny taxi moto taxi moto moa zany misisika mafy ny asa eto amin'ny Antananarivo ty za ny zavatra teneniko dia tsotra hoe tsy mipermettre amin'izany na ny fotodrafitrasa na ny zava-misy satria ny antony ny accident etsy andaniny ny tsy fandriam-pahalemana etsy andaniny ny embouteillage mety ateraka etsy andaniny be dia be zany ny zavatra mbola tsy ho tanteraka aloha amin'ny fanomezana vahana ny taxi moto ary raha io omenao vahana vetivety hoe dia mitombo ohatry ny anana roborobo ohatry ny anana mitombo ohatry ny anana ny isan'ireo raha sanatria omena vahana eto tsy za Clémence Sarnirina mihitsy tompoko ny anome vahana taxi moto ary nampalahelo raha ohatra ka ny trésorier ao amin'ny fikambanana izay mbola misisika mijanona ao anatin'le CSST tsy tena hitako loatra aloha tena mijery maso ny taxi raha le resaka mutation teo no resantsika no miteny an'izany hoe ianao no manome vahana ny taxi moto ao anatin'ny drafitrasa miaratsika fa lasa ratsiratsy kely le drafitrasa koa ao anatin'ny drafitrasa za mihitsy no nanao ny rédaction an'ity hoe dia amin'ny taxi moto ato anatin'ity ary eto dia teteny hoe ny mpitantanantanana miteny hoe tsy miresiny mihitsy ty drafitrasa ty tena tezitra be ry zareo niezaka ihany aloha zany nanantona an'zareo satria aloha tena nanontany ianao ve dia tsy mba miresaka mihitsy tiany hoe nomeko anazy fitiavako be mihitsy tampitiavana hoe tia ny drafitrasa fanatsarana ny taxi nomeko anareo foko manontolo ao anatin'ity fanatsarana lazaina fa hoe tsisy ilana ny drafitrasa efa manavely rano be ny tanana nefa enjehana ny taxi moto enjehana ny taxi clandestin ato anatin'ity drafitrasa ny taxi ty zany zao tedavina verina ny capacité za aloha tsy nanoratra tato hoe asy vola fa zareo zao nitady anisy vola n'le izy satria hoe famerenana le lanjan'le taxi ville zany dia za ve ny andeha hanome vahana ny taxi moto ny zavatra nisy omaly tena misy ataontsika hoe neveu keliko ny antsoa hoe zay tantiny Clémence nisy nilaza fa taxi moto zay fa nijanona tamina parking teo 67 dia gaga be zany hoe ino zany zavatra zany dia hoy za hoe tonga dia makanesany amin'ny lapan'ny tanàna ho dia alaivo aiza ho ny contravention tsisy contravention zay dia hoe tsisy contravention ok ary dia andana ho takio ao ny contravention nareo tonga atao dia hoe tsisy contravention zarainy ery avelany ery dia gaga zany gasikara tsy miaro ny taxi moto mihitsy fa ny olona kosa nizaniza tondra fiara mitondra moto ka sazinao ninina antony omeo contravention le olona ary za eto mampirisika ampitatitra mihitsy nizy nampitampiasa fiara hoe rehefa saziny nareo ka tsisy mame contravention aza manome papier afaka ataon'ny olona very ane le papier anao tsita dia inona ny ataonao io inona no enenjehanao an'le olona ao anatin'ny contravention misy hoe agent verbalisateur taizany ora taizany fotoana taizany toerana manome motifa ihany koa no izao antony zao tsisy contravention nomena an'le olona dia nefa le olona lazainao fa taxi moto tena niteraka resa be mihitsy omaly io zavatra io ary rehefa araka ny teneko anatao rehefa nijerena le izy dia hoe tsy nisy contravention jereko ny eo anivon'ny direction transport reto le polisy ao anaty détaché miaraka amin'ny commune zany mizara le contravention eo ambony ina moa zany ambony 4-4 dia eo manoratra an'le contravention zany hoe nisazina aloha fakomaly rofina fotsiny le fananan'olona dia omaly vao mena contravention le olona dia tsy gaga mihitsy tsika raha nahita le greve omaly satria natangoriny zareo tao daholy telopolo mahery le voasazy le moto nalaina tangorina tao daholy reto moto rehetrarehetra hany ka lasa normal be mifameloa tao hoe tarangahatsona daholy lasa greve azy le izy tsy fahaizana miasa zany tompoko tonga dia mena contravention le olona dia tonga dia nanesena amin'ny récupérer an'le moto na hoe raha fourrière izy dia hoe fourrière papier fourrière tonga dia miditra sa tsy fantatro dia tonga dia hoe inona sazy dia ahoana ny fandehan'le izy fa tsy natangorina tao amin'io lapantanana io alefa amin'ny porte 36 ao amin'le porte 36 ao amin'le porte 36 mampametra pantalina ao amin'ny porte 36 nefa ny moto any amin'ny mosipatrana dia zay zany no isan'ny
nitsanga tao omaly ka rehefa resaka momba ny moto io a zany moto an'le tsy am'le neveuako le izy fa izy nitaingina tam'le namany zany mbola niresadresaka nandeha naka entana tany de miverina tonga de nirofony olona de heureusement io namany io a zanaka mpandolo-tsaina ao amin'ny commune ao amin'ny miaraka aminay zany namanay ao mpandolo-tsaina fa raha tsy zany de tena soketaina mihitsy ny tenako fa ny tenako de tena miaro ny taxi moto azafady inona ny arovako ny taxi moto ny procédure tsy fanomezana contravention ny olona no nikaniko zarana me 20/20 nomeko 20/20 be ny tanàna ny anaty Facebook any hoe 20/20 fanenjena taxi moto de zany ndray ve niteny hoe miovana ndray taxi moto ary voasoratra atao anaty dravitra sanay zany zavatra zany fa ny fitenenana an'izany kosa amiko de filazana vaovao tsy marina ary filazana vaovao tsy marina de voasazony lalàna manakery ka le mampalahelo be hoe olona mpikambana ao anatiny borao mbola tsy nesorona misy dikan'izay resahako zay no milazana zavatra ohatran'izany hoe zako présidente ny taxi no manomevana taxi moto tsy manomevana taxi moto mihitsy fa niresaka momba ny hoe tsy taxi moto nefa ny zazina ary tsy nomena contravention zay le izy inary fitapitra ny fotoanantsika Ramatoa Clémence Rahary Nirina makasitraka anao namaiky nasainy ny fandarana l'invité du jour tamin'ity ality asa raha misy afatra farany angambany amaranantsika ny fandarana topoka mankasitraka ny gasikara feno soa tamin'ny fanasana tamin'ity ala ity de mankasitraka atsika rehetra nanaraka ny fandaharana l'invité du jour hatramin'ny farany ny eto ampamaranana de maniry raha maniry hoe ho tafaverinay ny asin'ny mpandolo-tsaina izahay maro anisa hoy ianao ary eto de mankasitraka amin'ireo mpandolo-tsaina izay miara-mijoro sy mitolona ary tsy miemitra manoloana ny zavatra misy tsirariny ao anatiny io filan-kevitra munisipaly io eto ihany koa de tehiteny hoe zavatra misy rehetrarehetra amin'izao fotoana izao de tadidio tsara miatraika foana raha resakatsika fifidianana miatraika foana ny am'resaka fifidianana ary ny Antananarivo zany électorat tsy azo tsontsoniavina zay ny tiako tenenina ka jereo ihany hoe eto mitodika mpitondra fanjakana jereo ihany hoe mety ve izao lalakizora ny mpanatanteraka eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo zao sa tsy mety zay aloha mahita hoe tsy mety mahasambyteny an'ireo mpanatanteraka eo anivon'ny commune reo ve ny mpitondra fanjakana sa tsy mahasambyteny satria mampametra-panontaniana ny hoe tena misy zavatra tsy aradrarony misy eto amin'ny Antananarivo fa tohatriny andeha fotsiny comme ça de zay zany tiako tenenina hoe faniriko de ho tafaverinay maro anisa izay asin'ny mpandolo-tsaina ny tanàna Antananarivo izay akoatr'izay de momba n'le resaka CMH angamba ny tena maranako azy hoe misy zao ny any Fianaratsoa mametraka commune urbaine Fianaratsoa mametraka izy sazy mandeha ny anaty Facebook any moa le izy raha tsy teny fotsiny zao hitanisa hoe 5,7 ny pipia 7,4 ny mangery kalamanjana metsika nefany vola tsitokitsiko foroana no alaina de hoy za hoe mampametra-panontaniana hoe marina fa hoe sata manokana Antananarivo capitale sy ny sisa fa tsy ho zakan'ny olona foana raha ataonao lafibe ny sazy lamandy de zay zany hoe mba ilaina ihany koa no mijery an'izay mety to ohatra tsara azo raisina any amin'ireo commune manodidina sy ny sisa sy ny commune hafaravavy fa tena maranako azy de hoe vonina foana ary vonina hijoro ho an'ny voakana Antananarivo Clémence Rahary Nirina na opetahana anarana Charlène na opetahana anarana Titine na opetahana anarana Monsakely na opetahana anarana Ketaka de vonina foana hijoro ho an'ny vahoakana Antananarivo ary amin'ny mafloan'ny fikambanana taxi Antananarivo renivohitra izay tsy afa-misaraka moa satria mbola eo moa ny andraikitra tsy maintsy raisina ihany koa dia manome toky ny taxi fa mbola miady foana hatreto ary mila mailo ny amin'ireo mercenaire izay indraindray ho an'ny virus zay miditra mifamindra azonao indraindray mifamindra ny virus zany efa tafiditra ireo de ifindran'ny virus eo de mivadika koa fa zara tena gaga mihitsy indraindray ohatra lasa tsy fantatro tsony le olona mila mailo ny amin'izany zavatra zany isika rehetrarehetra fa vonina foana Clémence Rahary Nirina ny amin'ny fitondrana ny fiarovana ny marina fiarovana ny rariny sy nitsiny eto amin'ity Antananarivo ity
mankasiraka tompoko isaorana isika rehetra nanaraka ny fandarana trano farany tsara ihany ny maramarika fa ny tenako izay eto amin'ny fandarana ilay telozoro amezaka ihany koa miantso an'ireo mpanolotsaina IRK eo ny Antananarivo hatreto aloha mbola tsy nahazo valiny tamin'ny fanasana izay anitanana sy antsoina azy ireo mba hifampidindinika amina fandarana salamtona isaorantsika rehetra nanaraka ny fandarana trano farany mametraka mandrapita fa ho amin'ny manaraka indray ary plasy tomba veloma. Real News natolotry FTC Aluminium. FTC, le monde en aluminium. Toyankui, Cahier Premier Plus. Tianatra tsy aisaina no mahazava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara trano ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus. Napini Tiara. La saveur ultime des fruits. Niatraka tamin'ny Bijouterie Cynthia. Bijouterie Cynthia, mividy volamena. Si Orange. Maraka foana na ao an-trano azy. Stay in. Orange. Nanolotra anao. Question. Qu'est-ce qui est d'une blancheur éclatante, souple et parfait pour vos imprimantes, fax et photocopieuses? Facile. Paperline A4. L'idéal pour tous vos tâches bureautiques. Impression noir et blanc ou couleur et totalement multifonction.